Raha efa miandry fatratra ny fivoahan'ny daty hanatanterahana ny fifidianana kosa ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana samy hafa eo ihany koa ny vahoaka malagasy dia ho amin'ny rahampitso no hamoaka izay tetiandro fifidianana izay ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Cenit. Rahampitso alakamisy 12 aogositra amin'ny 4 ariva no hamoaka ny daty-pifidianana vaovao ny eo anivon'ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Cenit araka ny fanambarana izay voaray androany. Etsy amin'ny fobe toeran'ity vaomiera no hanatanterahana izany. Raha tsy hivona dia tany amin'ny fendohan'ny taona dia nifarotana fa toam-pifidianana ny taona 13 efa indromy taona no namoaka daty ofisialy hanatotosana fifidianana teo anivon'ny Cenit tamin'ity taona 13 ity. Raha ho an'ny fifidianana filoham-pirenena manokana dia anisan'ny daty noheverina natotosana ny fihodinana voalohany tany am-boalohany ny andron'ny 4 Mey 13 tsy tanteraka nefa izany ary namerina namoaka tetiandro fifidianana vaovao ka ny alarobia 14 Jolay indray no faritana fa hanatanterahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Rehefa nandamoaka ary tsy tanteraka ny daty 14 Jolay hanaovana fifidianana filoham-pirenena nandritra ny fandalovan'ny lehibe ny fanelanelalany Sadek Roakim Sisano sy ny komisera mivondrona afrikana Andriamatora amin'ny tamin'ny lamamra ny falan'ny volana Jolay lasa teo dia nanolotra sosikevitra ny tokony hanatotosana fifidianana melohan'ny faran'ny taona ary nanondra izy ireo ny tokony hanatanterahana izany melohan'ny faran'ny volana Novambra. Raha ny fanambarana farany izay nataon'ny filohan'ny Cenit dia vinavinaina eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 12 Oktobra ny fihodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena. Andrasana rahampitso araka izany ny fanapa-kevitry ny Cenit mikasika ny tetiandro fifidianana.